Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia efa mpizaza kely vao eritaona eo no hita faty tany amin'ny fokontany Ambohimitsinjo tany Antsiranana omaly alahady. Dia jerentsika ary ny fanadihadiana mirakitra izay. Zazalahy kely iray tokony eritaona mahery kely eo no hita faty teny amin'ny fokontany Ambohimitsinjo secteur lycée technique PK 4 tany Diego Suarez ny maraina ny alahady 15 ny volana janoary zao tao anatin'ny dalo na canalisation d'eau izany hoe itony fantsona mandalo manapaka ny lalana itony. Nambarany dokotera ny BMH any an-toerana fa efa naniriny ilay zaza ary koa ny takolaka vy dia efa tsy nisy intsony fa nitaolana no efa miseho. Ny fahitana volon'olombelona miparitaka teny amin'ny sisin-dalana no nanaitra ndretra ka dia nampandre ny fokontany ny mpandalo ary ireo indray no nampandre ny commissariat central. Ireto farany no nitondra ny dokotera ao amin'ny BMH teny an-toerana sy nanao ny fizahana. Ny police judiciaire Diego kosa no nanao ny famitorana ka raha ny vaovao azo avy any an-toerana dia miandry ny tatitra ara-medikaly avy amin'ny BMH ny mpitandro ny filaminana. Efa mandeha nefa ny fanadihadiana hafantarana ny ray aman-dren'ilay ankizy maty na ny havany fa mbola tsy fantatra hatramin'izao. Ny fantatra raha ny fitarafana voalohany dia efa nisy fahasimbanany razana ka fahafatesana miampiahiahy noho ny filazany mpitandro ny filaminana itsirara ity.